Zany tompon'andraikitra tompo tamin'izany. Za tompon'andraikitra tao iavoloha. J'ai dit ça à la radio amin'ny talkie-walkie. C'était amin'ny C9, c'est une TRPP 8. Je prends le commandement pour que personne ne fasse de l'excès de zèle dia mitiftifitra na manaonao zao ny baiko raha tonga eto mivavahady à 500 mètres ny olona mikasa amono anay satria zany ny information azoko tamin'ny civil avy any amin'ny Germain Rakoton'Ray, Dieu et son âme. Mialany ny basy sy ny revolver sy Kalaknikov, monsieur le président, tsy baiboly fotsiny io ha. Ko nahoana sy teneninao amin'ny cousin anao Razanamasy zany. Efa fantany izy. Miantso ny Guy Razanamasy. Politia, za tsy manao ela olona na ny première classe koa, na ny cuisinier koa tsy ataoko ela fa ny olona niarany anatra tamiko, ohatran'ny Razanamasy, ny pasteur Andriamanjato, reny ataoko je tutoie. Qu'est-ce que ça veut dire? T'en fais pas. J'ai les titres Topontanarivo. Misy barrage, io alohan'ny tunnel, io ambany tunnel, dia eo amin'ny Saint-Michel, troisième barrage, tsisy mandingana an'io. Ve oa. Zany ny zavatra nitranga. Tsy natifitra na bala iray aza, za ratsiraka. Tsy nampitifitra na kartosy iray aza avy any avoloha. Fa feoan'iza le eny tamin'ny film? Le manome baikony tamin'ny hélicoptère misy ohatrany talkie-walkie miresaka feoanao iny. Antasony. Tonga ny hélicoptère, c'est son rôle. Rabe général Rabe Mantsoe, so mila exfiltré izy mianakavy alefany mi-8. Eny andalana eny ampanodinana, voatifitra bala anankitelo ny hélicoptère mi-8. Manohatra ny sary tanà angamba ry rahalahy, misy ao anatin'ny baiboly misy revolver, nitifiriny ny hélicoptère. Zareo nitifitra voalohany. Napekosy, tsy fantatro tadito sonina sary tanà napekosy. Tonga tariza là nanao refiling dia hoe tsy rariny kosa zao nasaiko nalaina sary officier de police 3 impact de balle. Miverenainga anareo, hoaizy anareo. Je dis, sûr, aninona anareo andefa grenade. Comment? Vous êtes fou, vous êtes malade. Grenade défensive ve narefa anareo any, ny hélicoptère anareo mipoka aloha. Tsy mahazo mandefa grenade. Zay natonga an'lazy hoe za, je prends le commandement et ny feo. Grenade lacrymogène toko no nalefa à 300 mètres d'altitude. Mbola ao Ramarsona, pilote ny hélicoptère mbola velona. 300 mètres d'altitude, zany ve ny afatolona. Antaniko tany amin'ny capiche, professeur, tany amin'ny OMI. Mais oa, aiza dolo ny autopsie ny naratra sy ny maty. 14, 8 du côté assaillant, 6 du côté Monjajona, satria Andriamato Monjajona nitondra antaloha 450, niaro anay teny Andoharany Fozy eo amin'ny point Tanjombato. Misy enina ny maty. Ka tsy marina mihitsy fitenena hoe za namon'olona avy any, tsy mbola nahita basy mahatratra 15 km de portée à tompo. Les ordres radio donnés par le président lui-même ont été enregistrés. Écoutez. Ordre à l'hélicoptère. La voiture noire, c'est celle du Premier ministre du contre-gouvernement, Albert Zafi. Il sera blessé légèrement. Ordre aux troupes à terre. Bien reçu, tirer dans les jambes pour que quelques types soient blessés. Les forces d'intervention envoient des grenades offensives. Un officier tire au pistolet, comme à l'entraînement. L'intervention de cet homme au pull gris pour protéger un manifestant arrêté peut sembler dérisoire. En fait, c'est le chef de la DGDIE, la police secrète malgache. Sans doute ne mesure-t-il pas encore l'ampleur du carnage.